First Global Challenge fanontaniana voalohany dia ny hoe tsy maintsy série C ve zany a vao afaka miditra manao an'ity FGC ty. Valona fanontaniana voalohany tsy atopoko. Tsy atopoko satria izao ary ao anatin'ny 5 mpandrafitra ny ekipa nasionalin'ny robotika zany amin'ity a. Barea robotika. 5 zareo a. Ny anankiray amin'ireo izay zandry indrindra ary a classe de terminale A. 2. A2. A2 izy. A2 izy. Fantatro iny. Izy a. Dia izao zany proof anankiray hoe ny robotique sy ny matière scientifique a tsy natokana ho an'ny sokajy série C sy série D ihany fa ny olona rehetra afaka manao anazy daholo. Zany hoe tsisy sakana tsisy problème zany rehefa ao anatinao le patience fitiavana le izy a afaka mandray anjara le izy. Nareo menadazo série iny? Za deuxième année en informatique. Zany hoe série C anao zany? Ie, tamin'ny bac. Za koa série C. Série C? Na fijery zareo ange tonga dia hita mihitsy série C. Makina fotsy re. Tena hatramin'ny circuit intégré hafahafa zany. Nanona tonga anareo hoe handray anjara amin'ity fiketriketrehana robot ty? Tonga nay handray anjara satria le izy efa fitiavana le resaka science dia moa opportunité be ho antsika gasy le izy. Tsy miana amita zany tsika gasy ny tanora na vavy na lahy. Na moa zany fitiavana koa le izy, fitiavana kitikitika robotika eo. Tsy le eritreritra ao. Tena ifonako aloha. Tena jereo tsara. Ndaso aloha vetivety. Ndaso aloha vetivety. Resaka robotika. Ozy ianao hoe efa resaka fitiavana le izy sady franciany jerenao. Dia tiany toizanao le resaka hoe sady tia mikitikity mbola français any jerenao. Tovy matotra le resaka. Dia inona zany le robot atao amin'ity? Thème moa mbola tsy mivoaka fa rehefa mivoaka ny thème dia mandrafitra ny robot ianay. Izy ity moa zany eto Madagasikara aloha no ketriketrena. Ia. Izy ity zany a fifananana misy eo amin'ny 185 pays. Non, 185 équipe manko e. Équipe satria misy équipe Afrique, équipe Europe, équipe réfugié. Dia mitovy Équipe réfugié? Ie, équipe réfugié le pitsoponenan'ireny zany dia azony dia men'le organisateur kit robotique mitovy daholo ireo équipe rehetrarehetra eo zany hoe mitovy daholo zany ny chance à égalité de chance zany rehetrarehetra. Dia manome thème ny organisateur dia iny thème iny a no arakaraky n'iny dia ny ekipa aty Madagasikara zany a mandrafitra an'izay robot arakaraky izay eritreritrany eo hoe ity no mifamaly kokoa amin'le thème. Tamin'ny heritaona zao resaka impact de l'énergie ny thème dia namboatra robot mifanaraka amin'izay izy. Raha tsy izy ohatra makamaka zavatra zay le robot maka rano izay sa ino izy? Maka carburant. Carburant. Ohatra ny efa teto izy tamin'izay. Tadidiko iny. Dia hoentina makany dia tsy nandeha le robot. Beg le robot. Beg le robot. Dia ohatr'izay izy dia iny robot iny no hoentina makany amin'ilay compétition mandritra ny 3 andro dia misy parcours lava be ataony manao fifananana foana izy tsakijana mandritra ny 3 andro a dia hita eo amin'izay hoe iza ny plus performant, iza ny tsaratsara kokoa ny design, iza ny nahiny tantara ny fananganana le robot dia irariana moa mba azo médaille amin'ity taona ity. Inona no tena anjarandraikitra saintiazy ao anatin'ilay izy rehetra? Araka ny tenenao teo monteur technique zany hoe ampiofana an'ireto zandriko reto zany mba ahafahany mamaly an'le thème amin'le robot. Zany hoe rehefa azo ny thème alohan'izay aloha zay dia efa manao formation. Za moa zany anao présentation kely. Ça 5e année en informatique de gestion, génie logiciel, intelligence artificielle, année amin'ny SPM. Azonao tsara ve raha ataonao anaty carte de visite zany zavatra tenenao zany a dia ny anaranao eto dia manomano dia baty ao ambadika amin'izay le izy. Ny anarako aloha fohy kely e. Dia mety ho ampy ihany mameno mpameno. 5e année anao zao? Ie. Zany hoe anao doctorat zany anao? Anao master tout. Dia zany hoe za moa zany miompana kokoa anatin'le resaka hoe développement informatique. Zany hoe ampianatra ny zareo an'le programmation izay langage zareo misafidy
dia omeko azy zareo ny notion sy ny logika sy ny rehetrarehetra izay tokony ho ilainy mba ahafahany mandravitra an'ilay programme an'ilay robot. Dia ohatra ka hoe misy la mécanique sy électrique dia mifanampy an'izay zay sady misy mentor hafa koa afaka hoe anatin'ilay équipe moa zany na koa anatin'ilay fikambana système forgo dia afaka manampy anay. Ohatran'ny hoe coach zany ve ianao? Ie, mazontsiny hoe coach, oui. Dia firy moa zany ny isan'ny ankizy mandeha makany a Dubaï? 5 mianadahy. 5 mianadahy. Raha roa telo evitra 10. 10 mianadahy ny anaty membre de l'équipe dia misy anay mianadahy mentor ny makany zany. Zany hoe 7 zany ny délégation fa eto koa dia efa manipsahady ho antsika rehetrarehetra azo atao mandeha makany mirotsaka an-tsitrapo makany a Dubaï. Misy ao anatin'ny organisation zany organisation fa zareo avy any ivelany mihitsy mandefa an'io hoe miantso volontaire ho an'ny olona rehetrarehetra afaka ohatra ianao passionné ianao te hanampy ianao te hijery an'izany ianao te hanao afaka mandeha manana congé ianao dia mandeha makany aho mirotsaka misy ao anatin'ny site internet ny zareo manao inscription hoe hanao volontaire izahay dia mameno formulaire dia mandeha makany. Manahoana ny hoenty manana zany zao rehefa mandeha makany? Ny hoenty manana zany dia zao ny andriny telotona zany dia mitady foana satria makany ny cerveau anananay fa ny toe-bolona tsy anananay zay zany le izy. Dia manamboatra robot manamboatra vola. Mbola tsy tonga zany be fanjakana amin'izany tsika raha mivoatra an'izany. Fa zay zany dia mitady partenaire en tant que sponsor. Izy io zany tsy miankina aminay fa izy zany efa misy grille de sponsorine alefa ny organisateur avany. Zany hoe raha manome vola zany le sponsor dia misy grille ao misy placement de produit, placement an'le afaka amin'ny site internet ka raha ohatra moa ka tena misy tsara fanahy be nareo ka hoe tena vonina hanome vola be da be dia mety mahazo invitation makany Dubaï mihitsiny miaraka amin'ireo lehibe ao amin'ny Dubaï miaraka ao anatin'ny organisation First sy ny ao anatin'ny Dubai Future Foundation zany afaka tonga dia mahazo invitation anao mahazo soirée anao reo dia miresaka ao raha misy terepana. Firandrano mijanona ny compétition du 3 au 5 octobre 2019 en Dubaï. Zany hoe miainga 2 jours zany hoe ny 1er octobre zany tokony miainga aty ny équipe rehetrarehetra dia mody le 6 octobre. Tsy mahazo mijanona. Nareo ve zany efa tsisy fantatra mihitsy hoe mety zao na zao na zao na zao le thème? Tsisy fimanana azo atao mihitsy aloha zany zao? Misy ny thème zany misy 12 grandes questions zay napetraky ny américaine 12 grandes questions défi de l'humanité zany zay 14 grandes questions io dia 14 grandes questions io zany no thème isa-taona mandritry ny 4 taona efa nandeny any akoroa dia ray amin'ilay 12 zany sisa? Dia ray amin'ilay 12 zany sisa le izy raha folo zany sisa ny safidianany dia manao pronostic zany zahay hoe na izy mikasika ny environnement amin'ity taona ity na mety hoe mikasika amin'ny resaka habitat sy ny trano fonenana mety ho izy fa mety tsy fantatra izay fiovany tampoka eo arakaraka le izy fa amin'ity volany ity ny fantatra hoe inona ny thème anaovana compétition. Inona ka ny tianareo hatongavana zany eo amin'ny fiainana? Tianay hatongavana dia hitongava Madagasikara zany hoe hanentana ny tanora na ankizy na lahy na vavy tsy mifidy dia mba hanampy an'zareo zany hoe mba hanana tanjona ihany koa sy hoe hirona amin'izay zavatra tiany indrindra hoe raha resaka teknôlôjia sy science zany tena hita hoe hitondra ny firenena na resaka international le dia inona ny eritreretinao hoe atao zany inona diplôma eritreretinao enjehana zany zao? Doctorat en informatique zany hoe intelligence artificielle sy électronique ny tena tiako. Kay zany vitanao zany? Vita. Ary anao? Zaho zany mba manao présentation kely ihany. Iarlanto zaho mianatra eny amin'ny polytechnique Vontovorona Fianarantsoabe dia zaho moa zany ny antony anaovako an'izy mba hampirisiky ny tanora dia faniriako moa zany ohatran'anazy hoe doctorat amin'ny électronique.
tsisy docteur en médecine mihitsy reto varosoanareo nareo ve tia Fanny misy irany Fanny zay ty ho alefako vetivety